Ny ACC zato tapitrisa FMG zay ny prime mahazo ny lycée be corrompu an'io moa, de manarakaraka an'izay de de manomboka any amin'ny 80 tapitrisa sy ny karazany. De ny mpiasam-panjakana 3 hetsy ariary, zay ny prime mba azo mpiasam-panjakana. Zay moa zany nividianana an zareo mba hahatonga azy ireo faly hoe tolorana kely fakofako kely de hoe faly ny mpiasam-panjakana, vorontsiloza ray ny vidin'izany. Fa ny tena loza ny apombo zany le vahoaka tsotra, le vahoaka madinika, zéro, tsy mahazo an'izany moa ny vahoaka satria felakatamaina mila mahazo anareo. Tsy haiko ny Z sy ny ZX sy ny Y tsy fantatro, fa ny noko fa de mba tsy nahazo koa reny fa takavody ihany koa no nahazo an'ireny e. Zay ny zava-misy ao an-tanàna. Io zany ohatra ny taina alika de ny avy ihany no tovanana. De le tena le corrompu, le tena farany zay corrompu satria ny ACC ny tena corrompu mahatonga zao olana zao reo zany tsy maintsy tovonana ambony be tambatambazana satria reo no nanokatra ny varavarana fahana mangalatra. De hitanareo, raha tsy fantatrareo zany tarehan'olona corrompu zany de jereo ny tarehiny endrika reo olona amin'ny ACC reo, jereo tsirairay avy reo fa reo ny atao hoe corrompu. Zay. Ny ministra moa zany tsy lazaiko intsony fa anareo mitsara zany, ny député tsy lazaina intsony fa zay aloha zao malaza ny fizarana prime ho an'ny haut conseiller rehetrarehetra mahamenatra. Tena marina mihitsy le hoe taina alika de ny avy ihany ny tovonana. Zay zava-misy ao an-tanàna. De ino koa zavatra tiako tenenina amin'izao fotoana zao moa le hoe malaza ty resaka fisamborana ty. De mieritreritra eto manao an'ity vidéo ty de tenareo zao mangitikitika mafy mihitsy ny tanan'ireo jilambody jilambavy reo hoe raha taty Madagasikara ty rapetsam-bavy ty efa tonga de nalefantsika tany Antsefa, tsy nisy fanadihadina. Indrisy fa le olona tena masika sy tena masamy teny am'izao aty am'velany tsy takatry mibala pilesinareo de manararoatra mihitsy manao an'izy ary tsy tsatra ny amotipotsitra ny agegena sy ny alatra ataonareo sy mifanodikidonam-bola. Zay tsy zandray aloha tsy azonareo tapenam-bavy zany e. De amin'izao fotoana zao moa miseho koa ny mivoaka ny dossier isan-karazany any amin'ireo mpiaka-mataloha de mifanotsana amin'izao fotoana zao. Fa zao za moa tsy hiditra lalina amin'ny resaka vie privée an'olona satria tsy de m'intéressé loatra zany. Fa alôry zareo no mifanotsanao fa misy dossier farany zay maharikoriko mahaloto be voarayako ato mikasika an'ireo olona reo fa tena hoy zaka hoe zany ve ny olona mitondra amin'ny fanjakana, tena hoe tsy fanao enao sy tsy fampiseho masoandro ny agegena ataony. Fa zao hoe mampahery anareo vahoaka fa io kodiarana io mihodina ary tsy maintsy mihodina io, tsika tsy maintsy andresy. Fa ho avy ny fotoana hoe rehefa tena isika vahoaka ny azo an'io fahefana io, isika vahoaka za tsy miteny olona na hoe isika vahoaka fa zao tolona zao tolona ho atao antsika vahoaka. Fa ireo ACC sy ireo olona rehetrarehetra zay tena hoe mpambotro reo tena tsy hananana fandeferany reo. Za tsy mba mampana tena ohatran'reto fa matipatitra reto hanao an'izao sy hanao an'izao nefa tsy atao akory fa apirisiako mihitsy zay vahoaka azo fahefana amin'izany fotoana zany, anasazy farany zay enjanandreo ka amin'izany fotoana zany vao atao hisy mpikambana ny ACC hiditra any Antsefa satria reo ny tena farany zay tena hoe mpambotra mpanimba ny firenena, mpivarotra tanin-drazana, reo ny mpiaro ny karana amin'izao fotoana zao. Reto ambany reto moa sofifra daholo ihany reto fa mambanona voay tsy ny sakafo herinandro fotsiny reo de manao zay tiany atao. Fa reo ACC reo ny tena tsisy ilavana azy, hitrikitsikako mafy mihitsy zany. Fa miomana fa afaka kelikely nareo any Antsefa nareo manao fivorianareo manokana. Zay fa de Madagasikara malagasy de mahereza ary malagasy fa tsika tsy maintsy mandresy tsika, zay ihany. Za eto vonona hiteny foana, tsy takatry mibala pilesin'ireo de miteny zay fa de mahereza daholo.